Anio alahady 2 jona 5 alahady voalohany manaraka ny Trinité. Alahady itondranam-bavaka ny asa amin'ny fiangonana ao amin'ny sampana vokovoko manga manerana ny sahany FJKM. Alahady manokana eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana ankalazana an'Andriamanitra noho ny 5 taona ny sampana vokovoko manga. Ibanjinana ny loha hevitra hoe an'ny tompo ny fahefana. Nalaina tao amin'ny fandaharana iombona ny sampana vokovoko manga foibe no iarahantsika. Anio koa ry havana alahady 4 hiatrehana amin'ny fampianarana hitarihan'ny voamerany ankohonana sy ny fanabeazana antsika amin'ny loha hevitra hoe ankohonana kristianina miatrika ny tontolon'ny zava-mahadomelona izay ho totosainy ny mpitandrina Razafindrakoto Andriambalohery Asinarivo. Misaotranao ry ray aman-dreny nanaiky nitondra ny fampianarana eto aminay. Andriamanitra manakarepasoavina ny amaly fitianao. Hitsangana isika anao ny hira fanetanana ny azakazaka masina. Fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia raha tsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo voalahatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, Andriamanitra tafatoetra ny foko, ny fanahiky ny hira sy ankalaza, mifoaza ary valisy lokanga, ifo maraina koa aho, hideranao eny amin'ny firenena maro aho Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny jentilisa, fa lehibe mihoatra ny lanitra amin'ny famindramponao. Ary mipaka eny amin'ny rahona eny. Sandrata eny trenao Andriamanitra. Ary aoka ety ambony tany rehetra amin'ny voninahitra ao
amen. Andriamanitra rainay o, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao, midera sy mankalaza anao zahay noho izao andro alahady nomenao anay izao, fa anao tokoa ny fahefana. Misaotra anao zahay noho izao alahady natokana hitondranam-bavaka ny sampana vokovoko manga manerana ny sahany FJKM izao, ary koa ny fankalazana anao noho ny fahadimy amin'ny 70 taona ny sampana vokovoko manga eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana. Mankalaza anao zahay fa Andriamanitra be famindrampo tokoa ianao, koa misy andrata eny ambonin'ny lanitra ianao. Mangataka ny asan'ny fanahy masina aminay tsirairay manatrika etona mba ahatsiaro ho tafaray marina aminao, ka tsy ho toy ny nidiranay teto ane no ivoahanay eto. Ho voninahitr'Andriamanitra ireny izao fanompona masina izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, lohan'ny fiangonana no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Enoy ampanajana ry havana sady eritrereto lalina ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Anaka, raha atao amin'ny mpanoty ianao, aza manaiky. Amen. Sama
fitondriavana malala tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika koa aoka anatina ny tompo iaiky ny fahotantsika eo anatrehany isika ka anaraka ao am-pontsika zao tonombavaka izao. Iara hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay, mahatsiaro izahay fa tsy misy marina na diray aza koa mamindrafo aminay Andriamanitra, araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao, vonoy ny fahadisoanay. Taminao dia taminao ihany no nanotanay, koa diovy isaopy izahay ho afa-pahotana dia adio. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Antsika izay nibebaka marina tokoa, raisy eo am-pitsanganana amin'ny famelan-keloka izay atolotry ny tompo antsika. Avia ry fandahatra isika ho Jehova, na dia tahaka ny jaky aza amin'ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonom-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Ambara ary fa voavela ny elokareo noho ny anarany masina, miderany tompo. Sambatra ny olona iza, voavela ny elony, sy voasarona ny Voavela eloka ry havana dia say manambara-pahibe maso ny finoany, koa ny fanekena mpinoana laharana faha-efatra no ataontsika. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany zao, sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe efa nahita amin'ny Mesia izahay, sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra,
ianao mpanjakan'Israely. Sy araka ny teny nataony Samaritana hoe ny tenanay ny nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra. Amen. Ry havana manatitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, tafomba amin'ity fanompoam-pivavahana izay ankalazana ny Tompo noho ny asan'ny Efjekema iniovon'ny sampana vokovoko-manga hideran'Andriamanitra noho ny faharetana 5 taona ny vokovoko-manga teto amin'ity fitandremana ity, ary fampaherezantsika eo amin'ny fiatrehana ny zava-pisotro mamamo sy ny mahadomelona. Irabantsika ny Tompo ane ombantsika. Antera ny fiarabana indray aman-dreny tonga mamangy antsika eto dia ny mpitandrina zavatra koto Andriambalohery Asinarivo, tsy tonga rereto izy fa vokatra be. Ao ny vadiny izay manatrika eto sy ny zafiny avy any ampitan-dranomasina misy 4. Miarabanareo ry havana ary faly indrindra sady mahery amin'ny fahatongavanareo eto amin'ity fitandremana ity. Ny Tompo ane ombanareo dia tongava taizany zafikely Ramatoa. Ny ijoroana eto dia fanentanana. Mikasika indrindra ny tafika masina ho fanatanterahana ny baikin'ny Tompo manao hoe mandihana ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra araka ny Matthieu 7:20 ny andininy 9:20. Efa vitantsika ny tafika masina tany Sanamena tamin'ny volana Melasiny, ary izao dia mamaly ny antson'ny AFF Foibe isika ho amin'ny tafika masina any amin'ny faritry Fianarantsoa. 5 no solotenantsika iangeto amin'izany araka ny taratasy nalefa ny AFF Foibe dia mitotaly 180,000 ariary ny fandanian'ny olona anankiray. Dia atao ny antso toy ny mahazatra ry havana. Ny filazana dia hoe izay tsy mandeha manome. Efa sady tsy andiva eny tsy vely aponga, tsy hiry, fa hanohanisika an'ireo havantsika. Mandray anjara izy ireo amin'izay mety fahafahany manohana ny tenany, fa isika koa dia afaka mandray anjara, tena asaina andray anjara amin'izany asa iombonana tafika masina any amin'ny faritry Fianarantsoa hitarihan'ny Foibe AFF antsika izany. Toy ny mahazatra dia afaka manatona amin'ny sekretera mpandrara isika na ny Brown Sampanasa AFF amin'ny fandorana izay ataontsika. Aza mieritreritra ny hoe anana ray alina ariary voandray anjara, fa na dia izay eritreretina ho kely indrindra samy manana ny fatrany kely eo aminy moa ny olona dia azonao atolotra izany fa avitana ny asan'Andriamanitra. Toraka izany koa ry havana fangatana avy amin'ny sodaparitany vonjongo vavolombelona dia anao tafika masinany kosa isika avy eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana. 2:30 ny olona ilaina. Manasa antsika izay resy lahatra ny filazantsara mba hirosaka antsehatra amin'izany tafika masina izany. Ny tafika masina moa dia ny fiangonana manontolo. Raha manana faharesen-dahatra ianao dia misorata anarana hatramin'ny 3 Jolay ho avy izao. Ny fiofanana dia ny 9 Jolay tolakandro alahady io sy ny sabotsy 12 Jolay. Dia alaharo ny fotoananao ho isan'ny mpandray anjara mavitrika hirosaka antsehatra amin'izany tafika masina izany isika. Ny fandraisana anjara kosa dia 45,000 ariary vita mandritra ny herinandro ny tafika masina. Mbola tsy ho lazaina aloha ny daty fa afoizina moa ity fotoana ity. Dia toraky ny teo ihany raha handray anjara ianao dia afaka manohana ny tenanao amin'izay fahafahanao, antoka manontolo ny tenanao ianao arabasoa arabatsara. Ho an'ny tsy mandeha indrindra kosa dia entaniny isika mba hanohana sy handray anjara amin'ny alalan'ny fanohanana arabola izao asa tafika masina izao. Fa mbola misy koa ry havana any amin'ny volana Aogositra kosa indray
any amin'ny faritry tsy afahiny tsy any amin'ny fonjabe akory fa ny amin'ny faritry iny sika no andeha ny tafika masina izay ataontsika kosa dia ilay tafika masina omban'ny fitsaboana fahobe toy ny fanao tany amin'ny lalam-pirenena faharoa ny fandaniana ho an'ny tsirairay dia 85,000 ariary ary ny fanafody entimanana an'io tafika masina omban'ny fitsaboana io dia mitotaly 2,400,000 ariary dia manasantsika koa andray anjara amin'izany olazaina ombeniombeny riavana ny fandaharam-potoana voatetitetika tsara ny an'ireny tafika masina ireny fa mieritreritra ten'izao isika ny hoe ilay tafika masina iza no andraisana ho anjara na irotsahana ho antsehatra mivantana na koa andraisana ho anjara ara-bolana ara-pitaovana dia ny tompo any anambina antsika ary indrindra hiasan'ny alala ny fanahy masina andresy lahatra anao tsy ho diso anjara amin'izany asa fototra iorenan'ny fiangonana izany dia manohy ny fanompovavany sika misaotra ny filohan'ny sampana vokomanga mitarika antsika amin'ity fotoana ity tonga amin'ny fotoana ny tanora sy ny ankizy isika hitsangana ny tanora sy ny ankizy rehetra raha eo mbola misaotranao nanome ny fotoana ho an'ny tanora sy ny ankizy ahafahana miaino ny teninao dia ny fanahinao masina ny hiasa amin'ny sehatra rehetra mba hahafahanay mandray izany teninao izany noho ny amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalana ny afatra ho antsika nio dia ao amin'ny Koritiana voalohany 1:12 ny andininy voalohany. Koritiana voalohany 1:12 andininy voalohany andao iarahantsika mamaky mafy be hoe amin'ny anaran'ny Tompo aoka nahaka ianareo dia tahaka ny anahafako any Kristy. Andro vitsivitsy lasa irak'izy dia nisy zazalahy atao hoe Lova 13 taona teo eo izy. Tsy lavitra ny fiangonana no fonenany ary tia miaino tantara sy mihira amin'ny fivoriana isan-kalady izy. Indray andro nisy mpiara-mianatra taminy nitondra toka tany an-tsekoly. Hoy ilay mpiara-mianatra tamin'ny Lova andramikely anie ty tena mahery be tirano ty ary tsara tsiro dia nodininy Lova ilay tavoangy misokafany kely dia mifofoniny fantany fa toka lay rano. Teo dia tadidiny Lova avy hatrany ny tenin'ny katekista tany am-piangonana farany teo nanao hoe tsy nitoka no mahalahy na mahavavy fa ny fanahafana ny Kristy ny tena herim-po. Dia mitsanga ny Lova ka nyteny hoe tsy hanandrana akory te hanahaka an Jesosy tahaka ny nampianarin'ny apôstôly Paoly hoe manafa tahaka ny anahafako any Kristy. Leo le namany dia navelan'le ankizy teo izy nefa nisy mpiambina nahita ilay zavanitranga. Tsy fantatra ilay mpiambina izay nolazainy Lova fa rehefa voantso Lova
ka nanontaniana dia niteny hoe te hanahaka an' Jesosy aho ka tsy sotro na hanandrana toaka akory. Olo mantsy ny soratra masina hoe manahafa ny Kristy. Taitra sy faly ilay mpiambina ary lova lasa vavolombelony ny herin'ny hafatra tsara teo anivon'ny sekoly sy ny tanora maro. Inona ny hafatra tian'ny tantara mampitaina amintsika? Manana safidy tsara. Misy zavatra mamitaka tao mahafinaritra ohatra ny toaka sy ny zava-mahadomelona, fa ny fanafana ny Kristy no fanalahidin'ny fiainana maharitra sy mahasoa. Faharoa, aza manahaka olon-dratsy. Aza manahaka olon-dratsy ka hoe satria misotro na mifoka daholo ny namako sy ny olona rehetra dia ataoko koa zany. Tsy fa manahafa ny Kristy, izy alaina tahaka. Fahatelo, angatao ny fanahy masina. Angatao ny fanahy masina ny hoe manahaka ny Kristy dia manaika amin'ny keri-po, tsy amin'ny herin'ny tena fa amin'ny fanampiny ny fanahy masina. Farany, ry tanora sy ankizy namako, amin'ity aladiny vokovoko mangy ity, tadidio fa ny safidinao hanahaka an' Jesosy no lalana tsara indrindra hananao fiainana mahafinaritra. Aza misotro, aza mifoka. Hoy Paoly hoe aoka nahaka ianareo dia tahaka ny hanahafako an'i Kristy. Amen. Iary vavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo, ampio izay ankizy sy tanora hifidiny tsara sy hanahaka anao isanandro. Arovy amin'ny fakapanasy ny zava-mahadomelona izay ka ho vavolombelona ny fahendrenao eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay ry Tompo raha mbola omenao izao fotoana sarobidy izao dia ny tenenanao aminay amin'ny alalan'ny soratra masina. Tsy ho takatray anefa izay ambaranao raha tsy omban'ny fanahy masinao zay. Koa mangataka ny fanahy masina izay mba hameno sy hanokatra ny masom-panahinay ka ny hamaky ny teny dia tsy handiso. Ny tondra ny hafatra dia ho ampiteneninao ary ny mpiaino handatsaka ampo ka hankatosy aina ary izara ny teninao amin'ny hafa ka hanana fahefana sy hanapaka ny fiainanay tokoa ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Iaraka hamaky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Bokin'ny ohabolana. Ohabolana toko fahatelo amby roapolo, andininy fahasivy amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo.
rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny tompo. Miaino ianao anaka ka endre ary ampizory amin'ny lalana ny fonao. Aza misakaiza amin'izay mpiboboka divay sy izay fatrapiti hena, fa alahelo izay mpiboboka sy izay fatrapiti hena, ary ny fitiava-torimaso mampitafy vorodamba. Manekeny ny rainao izay niteraka anao, ary aza manamavo ny reninao saingy efa antitra izy. Vidio ny marina ka aza midy, dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Ifaly dia ifaly ny rain'ny marina, ary izay miteraka zaza endry anam-pifaliana aminy. Aoka ho faly ny rainao sy ny reninao, eny, aoka ho ravoravo ny reninao izay niteraka anao. Ho tohizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka Lioka toko 12, andiny 5:30 ka hatramin'ny 70. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina voalohany toko 10, andiny 1:30 ka hatramin'ny andiny voalohany amin'ny toko 1:10. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny tompo. Aoka isikina ny ivalahanareo sy irehitra ny jironareo, ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony, raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra amin'ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia apipetraka azy ihinana dia ho afaka hanompo azy, ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora iavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namelan'ny tranony ho tamihiny. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo, dia atao vovoninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay atao fotoana ny jiosy, na ny zentilisy, na ny fiangonan'Andriamanitra, dia tahaka koa manao izay ahafinaritra ny olona rehetra, amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny mahasoa ihany, fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena izy. Aoka nahaka ianareo dia tahaka ny hanafako an'i Kristy. Amen. Ni
mba azo toerantsika ry havako. Ry havana malalo amin'ny tompo ampitonglo amintsika rehetra trano ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fifaliana ho anay Menakavy kely ry havako araka ny teo no miarabanareo ihany koa. Miaraba pasteur Menakavy, miaraba antsika rehetra kanefany dia andeha ho arabaina manokana ny sampana vokovoko manga fa nahatratra ny tsingeritaona fa 5 reto moa zany le vokovoko manga. Ie. Dia isaorany ianareo tsika moa zanatany frantsay ihany joyeux anniversaire zany. Zay zany ny zava-dehibe dia mampahiry ianareo fa tena manatantara tokoa izany sampana vokovoko manga zany. Isaorana ihany koa lay vao mierany ankonana sy fanabeaza moa izy teo. Nanasa ry havako. Nanao fanamariana ety Ampedomana ry havako. Ny fanamariana voalohany ataoko dia izao. Tsy toriteny eto fa fampianarana nasaina nataoko. Efa nanomana ireto fokely reto 3 minitra reto raha vakina. Vakiko daholo le takilaka anankiroa reo zany misy daholo recto verso fa tsy maintsy mba nazava. Tsotra ny mifampiresaka tsika za rehefa mitoriteny dia 5 ka hatramin'ny 20 minitra eo. Ka aza misy miteny amin'ity an'ity aza makaniny tsony fa lava toriteny fa tsy toriteny fa fampianarana ataoko somary lavalava kokoa. Zay fampianarana ataoko eto. Ny faharoa aza dia miditra amin'ny atsipiriany loatra amin'izay zavatra ho teneniko eto satria zava-mahadomelona ny resakitsika ka sao dia isy teny raha miteny aho hoe ratsy ny misotro toaka dia isy tsy handray fanasan'ny tompo rehefa avy eo fa hiteny hoe andetsika fa misy divay misy toaka le divay ataony eo ahoana ihany ary ty ataon'ny FJKM ity amin'ny alalan'ny sampana vokovoko manga. Tsy zany le izy. Tsy ady hevitra aminareo misy andin-tsoratra masina manao hoe misy trokely ihany no ny vavoninao tsy zay. Tsy le quantité zany na le abetsahany no resahako eto fa andeha resaka zava-mahadomelona. Ary ny farany fanamariana ataoko ry havako dia izao. Efa nihita hatrandray ity zava-mahadomelona ity tsy nisy giara, tsy narongony, tsy nitoaka fotsiny fa ao ny tambajotra sosialy rehetrarehetra reny efa lasa mahadomelona reny misy mihinan-kanina ry havako ao atokantrano eo amin'ny salon izy rehetrarehetra ny tele mandeha fa tsisy mijery fa ny telefonina an'izy rehetrarehetra nijerenao rao. Zany dia efa mahatonga le hoe mahadomelona izany rehetrarehetra zany. Nikizy amin'izao fotoan'izao na 3 taona tsy mahavoa azy ianao raha ohatra ka mijery écran fa izy ny tonga dia mahaino écran io arak'izany. Dia avela koa zany ka aza miditra amin'ny atsipiriany loatra isika. Fanamariana farany ry havako dia notazomiko tokoa ilay hoe ankonana kristianina miatrika ny tontolon'ny zava-mahadomelona. Fanamboariko kely le izy vokatr'izay fanamariana ataoko rehetra zay. Ny fanamariana ataoko zany dia izao ny ankonana kristianina miatrika ny fianaky ny zava-mahadomelona sy ny fiakinan-doha aminy. Io manko ny tena raharaha. Ny atao hoe zava-mahadomelona dia rehefa tena miankin-doha aminy ianao dia mahadomelona izy zay. Miankin-doha amin'ny loka ianao dia mahadomelona izy zay. Miankin-doha amin'ny toka ianao dia mahadomelona izy zay. Miankin-doha amin'izao ianao dia mahadomelona izy zay. Sao dia nareo tonga any an-trano any namaky dia vaveo tandremo mahadomelona iny. Nefa ny ao anatin'le sakafo zany misy an'izay. Hozaraiko efatra izy ry havako ary niezaka aho mba hamitina azy na dia izany aza fa manana amintsika hozaraiko efatra ny fampianarana ho ataoko aminareo. Fampizarana moa no tena ataoko fa tsy fampianatra loatra ry havako fa zavatra hafa zany fa isika mifampianatra mifampizara ny tena marina. Voalohany indrindra ry havako dia andao aloha fantaritsika andiny soratra masina vitsivitsy ny nafinaritra azy ao dia efa nisy nyresahany reo teo alohako teo na ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizy na lay nanao fanentanana tetsy ambany tamin'ny alohan'ny fotoana dia efa mba azoko azy nareo ihany zany tiako tenenina eto. Fa ny voalohany dia izao andeha mba ho fantaritsika hoe na dia tsy fantatsika amin'ny atsipiriany mihitsy azy dia andeha mba ho fantaritsika aloha hoe mba manahoana moa ny lazain'ny baiboly izany atao hoe zava-mahadomelona zany. Mba milaza an'izany ve ny baiboly
izany zava-mahadombelona izany. Raha ny tena marina ry havako namadibadika ny baiboly io isan'andro ary ianao vao maraina hariva na eny ambony taksi betsy ny hafa rehetrarehetra eny dia tsy misy mihitsy aho ny voambolana moa hoe zava-mahadombelona. Tsy misy an'izany mihitsy aho ny zava-mahadombelona. Fa ary tsy miresaka ny baiboly amin'ny zava-mahadombelona izay fantatsika ankehitriny satria tamin'ny andron'ny baiboly tamin'ny andro izany fotoana izany mbola tsy nisy whisky, mbola tsy nisy inona sy ny hafa rehetrarehetra fa tsy maintsy misy ihany ao milaza ny zava-mahadombelona. Ka ireto andinin-tsoratra masina vitsivitsy reto no teneniko ao, misy andinin-tsoratra masina efatra angambany izay raha tsy diso ary havako no resahako aminareo. Ary aza matahotra ianareo fa efa nisoratako ato ilay izy dia vakiako fotsiny ilay andinin-tsoratra masina. Voalohany indrindra ry havako dia andehana ho lazaintsika ny resahan'i Paoly. Paoly sy Petera avokoa ny resahako, tsy niresaka an'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara zany. Fa andeha ho resahantsika ny voalazan'i Paoly apôstôly ry havako. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo. Korintianina voalohany toko fahaenina andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo. Vakina amin'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Dikan'izany dia hoy Paoly apôstôly ry havako manao hoe ho an'ny fiangonana tany Korinto ny kristianina tany Remo fa Kristy dia tsy ilay hoe hitanareo hoe aizy Kristy atsy ve izy manatrika antsika eto izy fa ao anatin'ny tenanareo izy. Ka mila mitandrina ny tenantsika. Ka noho izany ry havako raha apetrakitsika tonga dia mezaka mahitsy raha apetrakitsika izany voalazan'ny Paoly apôstôly zany ka minia mbola voasariky ny mahadombelona amin'ny endriny rehetrarehetritsika dia manimba ny tenantsika. Zay ny lazain'i Paoly rehefa tena ahitsy le izy zany. Masina ny vatanao ary ao anatiny ao ny fanahy masina aza lotona hoy Paoly apôstôly ary aza ampidirinao izay zavatra manimba ny saina sy manimba ny fahasalamana, manimba ny aim-panahinao raha teo arak'izany. Noho izany ry havako, inona ny lesona voalohany azontsika amin'izany? Araka ny soratra masina, ny ankonana mikasika sy miaina ary miankin-doha amin'ny zava-mahadombelona dia manimba ny tenany. Raha izay. Faharoa, ny ankonana mikasika sy miaina ary miankina amin'ny zava-mahadombelona dia manalavitra an'Andriamanitra. Io tsisy rehefa mamilava ao tokantranao, rehefa inona misy zavatra olana ao tokantranao dia tadidio tsara fa mahadombelona ny langa rehefa langa foana ny ainanao tokantranao dia manalavitra an'Andriamanitra ianao zay. Lavitra an'Andriamanitra ianao zay. Na ilaza tahaka n'inona ary ny mpisotro toaka ry havako ny tena mahafinaritra azy dia izao mahafinaritra ho iaho satria inona no hitenenako an'izany, ny mpisotro toaka io rehefa tao aminao hivavaka dia ny zavatra lazainy tsy misy mpisotro toaka mihitsy milaza hoe za tsy mila mivavaka zany fa hoy ny mpisotro toaka rehefa teneninao izy mba mivavaha ianao raha nga heveranao fa tsy mivavaka zany no ataony zany daholo mijory vavolombelona izy fa tena mivavaka zay ka tokony ho fantatsika izany rehetrarehetra izany. Ary indrindra dia ity tokony ho haitsika rehefa voalazan'i Paoly apôstôly io, rehefa manikasika zava-mahadombelona ianao dia tadidio tsara fa miala ao aminao ny voninahitr'Andriamanitra ary tsy manome voninahitra an'Andriamanitra isika. Misy ry havako mamofona tonga aty am-piangonana rehefa mariazy reny ny tena misy an'izany. Ny fiangonan'ny sotro fitiavana hoe misy mariazy eto sotro fitiavana, mialatsiny afa-tsy le mariazy natsoina teo akory zany. Misy mariazy eto sotro fitiavana, mbola tsy nahita ny sotro fitiavana izy fa ny farmasia mpivarotra n'le zavatra ny hitany voalohany eto sotro fitiavana. Misy arany sasany efa arabaina sisa le mariazy vao miditra atao am-piangonana satria nahoana tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany. Tandre mirozana koisany any amin'ny atokopira fa za mba fa atokopira izay mivady ireo tamin'ny taloha. Fa ny atokopira rehefa anao concert dia misy ny sasany manao hoe alao no asiana kely feo mba avakivaky ny feo kely ty zavatra ty dia mba mananinanina kely zava-mahadombelona zany. Aza manao an'izany
fa tsy mety zany rehetrarehetra zany. Dia mbola ampimy Paoly apôstôly indray ao amin'ny Galatiana 5:20. Le tiako teneninao zany tany saina eo amin'ny Galatiana 5:20 ao fa ny tiako teneninao ry havako dia le hoe fanaovana ody ratsy. Io raha ny tokony ho izy dia amin'ny teny grika le izy io dia mba tonono fotsiny zany mba mamparary andoha fotsiny zany le teny grika dia hoe pharmakeia, drogue ny dikany, pharmakeia teny grika zany. Zany hoe ny dikany ny fanaovana ody ratsy izay eo anatin'ny tenanao fampiasana zava-mahadomelona dia pozina. Aza miresaka liana aloha mivavaka an'ireny le zava-miseho eto amin'ny firenentsika teto Antananarivo tsika tamin'ny ana iny zany tsy resahantsika iny. Fa izay mikasika zava-mahadomelona dia mikasika pozina. Ny ankonana mikasika zava-mahadomelona dia ankonana manapozina ny tenany. Ny olona mampisotro toaka na mampifoka sigara dia manapozina ny tenany. Dia tandremo ity zavatra anankiray ity ray aman-dreny. Fa teo manko ny tanora ny tenenina ao anatin'ilay izy. Tandremo ity ankonana miatrika ny fianaka ny zava-mahadomelona dia izao aza irahana vitsigara ny zanakao. Manapozina azy zany. Iny enena tsy hoaniny ary dia efa fofoany kely eny iny. Dinao le za moa tsy dia mahay sigara loatra inona godoloka. Tamin'ny andronay moa zany mantolagny tena dia vidinao dia fofoany eo dia lasa zatra izy mifarany. Dia rehefa aveo misotro rano. Aza irahana mividy toaka ny zanakao. Rehefa tsy mahavidy ianao dia efa mba sitrapon'Andriamanitra tsy mividy. Fa tsy ny zanakao no andehanao ny andana lay izy mba vidiango kely ao mba ampidigno kely ao mba manana kely rehefa misy fanasana sy tinina rehefa fantatrao fa tsy tokony homena toaka ny zanakao aza manapozina azy. Aza manapozina azy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa fantatrao izany rehefa fantatrao fa mbola tsy tokony hikasika telefonina izy zava-mahadomelona eo amin'ny fiainany farany aza mbola mena telefonina izy aloha. Fa ho lasa manahirana azy zany. Fa pharmakeia, pozina, fanaovana ody ratsy. Azy zany. Dia ankonana miatrika an'izany tsika aza mitondrana eo amin'ny fakapanahy ny vavaka ataontsika anao vavaka nampianarin'ny tompontsika rehefa aveo ny dikan'izany dia tsy mety ny tahaka an'izany. Fa ny ankonana dia zava-dehibe zany. Dia mety hisy teny amiko ry havako. Ahoana moa zany zao eritreritra ity paster ity. Raha ohatra ka mivarotra toaka zahay. Raha ohatra ka manao restaurant izahay ka misy toaka ao anatiny ao. Ny valy teny omeko anareo dia izao mivavaha. Aza ty amiko manontany fandana makany amin'ny tompo. Mivavaha amin'ny tompo fa tsy anjarako no miteny an'izay ry havako. Dia hoy indray Petera. Petera voalohany 5:5. Petera voalohany 5:5. Mahonona tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Fampirisihany zany ry havako. Lay devoly fahavalo dia tovidika amin'ny hoe zava-mahadomelona ihany koa eo. Ny devoly fahavalo. Ny dikan'izany dia izao mahonona tena, miambena fa ny zava-mahadomelona isan-karazany mandehandeha tahaka ny liona merina mitady izay arapany. Fampirisihana indray neto fa tsy fampitandremana hoe tena mila mitandrina isika, mila mahono tena, mila miambina ary mila fahamarinana ara-panahy. Aka ohatra anankiray misy olona raisina mpandray fanasan'ny tompo izy dia misy sakafo moko. Inona moa ny olana amin'izany? Fa dia toaka vary raraka ny ao. Manoatra n'olon'le ranonjira mahatapaka lavy ity. Mialatsiny aloha. Fa iainantsika moa zany fa tsy miresaka inona akory raha miteny an'izany. Za zao mba fanindriko ry havako raha mba tianareo. Efa tsy maintsy iainana moa zany ty fatapahan-drano ity. Tsy maintsy iainana moa izany fa iainana rehetrarehetra. To dia mba tokony ho rarana ny fampiasana ny rano afa-tsy sasana sy andrahokanina ihany. Dia amin'izay tsy mamokatra ny rano. Fa misy endriny hafa indray moa zany le mahadomelona rehefa tsy misy rano ao zany. Fa mba vazovazo fotsiny iny mba eritreritro mandeha fotsiny zao. Rehefa miteny zany Petera eto ry havako dia izao.
mila miambina dia mila mitandrina ny ankonana tsirairay fa rehefa tafiditra ao ny zava-mahadomelona dia ireto zavatra anankitelo reto ny potehiny. Voalohany indrindra ny ara-nofo. Ny ara-nofo hoy izy mahonona tena. Misy tsy mitsotro eo le anankiray samy teny ny ary zalahy bonbon anglais mba omeo anahy. Dia hoy izy ry zalahy mandany tsako fotsiny lahy fa tsisy an'izany fa raha bonbon anglais ny lahy dia biscuit no mena lahy. Mandany tsako fotsiny lahy. Le anankiray io mba mahony tena. Dia izy indray manarabiraby azy. Ry havana malalo amin'ny tompo ny ara-nofo aloha dia tadio tsara mila mahony teny. Ny ara-tsaina miambina mandrakariva ho Petera tandremo fatramin'ny sainareo. Misy olona ne dia tena zay e. Zay le hoe fiankinandoha addiction. Addict tamina resaka toaka mihitsy. Dia ao anatin'izany ary ny ara-panahy mila malina. Zany hoe ny ankonana izay miankina amin'ny zava-mahadomelona dia potika ny ara-nofo, potika ny ara-tsaina, potika ny ara-panahy. Eto avy mba te hiteny na lana ny vavy zao moa tsy misotro toaka fa tsy misy hoe ny vavy na ny lahy tsony samy mba misotro toaka mifoka sigara sy ny hafa rehetrarehetra eo. Ry havana malalo amin'ny tompo tokony fantatsika tsara zany. Ianao zany a rehefa miditra ao an-trano ianao akoatra ny ara-tsaina nakaiza ndray ary le iny Andriamanitra mba tokony hiverina ato an-trano mba tantany hiverina ato. Ny olona ne rehefa mamilava ianao mama ianao miditra ny trano ao dia mivady aman-janaka ao mba mivavaka ihany. Ndry le ray aman-dreninao raha zanaka moa zany le efa misotro toka sady hoe mivavaka hoe Jesosy misaotra anao an'iny zanako iny. Izy nga mivavaka izany. Raha nolazaina ary izy ny adalana ataony tsy mahafantatra an'izany izy. Dia ny tiako tenenao anatin'ilay izy izao tandremo tsara fa manam-pozina ny fianakavianao ianao. Manimba ny fiainam-pianakaviana ianao. Ianao mamy miditra ao an-trano le fofonao iny mieritra tahakin'iny ianao. Le fofona tokanao iny a lasa miaritra an'iny eo le vady aman-janaka. Le fofona sigaranao mifoka sigara ianao lasa mifoka sigara le zazakely mba tratrany koakoaka ao atokantrano. Mba mila fatarina zany. Mba mila jerena, mba mila tandremana zany. Tandremo tsara hoy Petera fa izao rehefa miatrika ny zava-mahadomelona dia tsy maintsy eritreretina ny ara-nofo, ny ara-tsaina, ny ara-panahy. Ny amarana koa azy amin'ity tapany voalohany ity dia izao ry havako. Ferina kely amin'ny Paoly apôstôly a Korintianina voalohany toko 5:10 andininy 7:30. Korintianina voalohany toko 5:10 andininy 7:30. Aza mety fitahany ianareo ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. Io koa Paoly apôstôly dia mbola mampitandrina e. Tandremo fa rehefa amin'ny fikambanana amin'ny ratsy dia manimba ny fitondran-tena tsara. Misy ankonana, misy tanora, misy na izy na izy. Inona mipro e? Isak'izay mandeha, inona mipro rariva? Inona mipro? Tonga ny zoma, inona mipro amin'ny zoma? Inona isan'andro zany misolatanao anatin'iny, inona mipro? Efa pro mihitsy. N'ity zavatra ity, miankin-doha zany ry havako. Tokony ho haisika tsara. Miankin-doha zany. Ary ny soratra masina dia efa nalala an'izany hatramin'izay fa anjary lasa fitondran-tena ratsy ny fitondran-tenanao. Nampalay aloha ny za tsy mba te nisy polemika le zavatra ty. Nisy olona tsy nasaina hony tonga tao amin'le tantara manga. Efa marary izy vao fantatra hoe zany tariko e. Ary nisy nentina nafina raha ngamba tao sanatria vava fa dia mivavaka moa tsika ho an'le manao manjo, mivavaka tsika ho an'ny tsy salama, ho an'ny tsy salama sy ny marary, mivavaka tsika na ho an'ny marary ary ngamba zao miororo mihitsy na ho an'ny salama hoe tena sao dia mbola hihetsika indray ty tantara ty. Fa misy ane ho mitao hiavako dia nanafina mihitsy izy zany tsy fantatra hoe taizy izy fa dolo tao an-trano izy fefa tonga ny alatsinainy zay vao narary izy. Dikany ny tandrema fa le fampitarintariana anjy dia ajanoko ao fa tsy resahako tsony ny akoatran'izay ny ao anatin'iny. Hiditra ny faharoa reo zany le lazain'ny baiboly ny tontolo manodidina ny zava-mahadomelona. Fa ity faharoa ty indray reheafako dia mba hifampizarako amintsika toro lalana ho an'ny ankonana kristianina
hoentiny miatrika ny fianaky ny zava-matomelona mba hatonga tsy ankina amin'ny zava-matomelona dia reto misy torolalana vitsivitsy. Voalohany na inona tenentsika ny ankonana kristianina zany dia ankonana mila aim-panahy, ankonana mikolokolo ny fiainam-panahy. Zay ny voalohany, andao mba kolokoloana ny fiainam-panahy ry havako, tsy hoe rehefa mivavaka ty sotro fitiavana ihany vao kolokoloana ny fiainam-panahy, fa kolokolo ihany etokantrano, mba asio fotoam-bavaka aho, mba asio famakina baiboly aho, mba asio tenin'Andriamanitra any. Mahagaga ane tsika malagasy, tsika kristianina ry havako e, ndraindray tsika kristianina omen'Andriamanitra fiara tsara tarehinao. Iny zany ianao fa nahazo fiara tsara tarehy, te hisaotra an'Andriamanitra ianao, tsy misaotra an'Andriamanitra ianao. Ny sasany moa dia asiana soratra masina eo, mahafinaritra ery, fahasoavan'ny tompo, ampanao ny fahasoavako. Zay zany le ao anatiny. Fa ny sasany nahazo izy fiara dia atao taxi brosy le fiara, dia inona ny soratany eo? Tsy lova fa herim-po. Tsy manana fiampanana efa kristianina izy amin'io tsy lova fa herim-po. Zany ry havako ny atao, mba mila haim-panahy le fiainanao atokantrano, mba ialana amin'ny zavatra hafa rehetrarehetra zany, mba mila vavaka sy fandinihan-tena eo, mba raiso ny mofinaina, raiso ny karatry ny mpiara-mamaky, raiso ny levona fafy tsara any anatin'ny telefoninantsika sy ny anina rehetrarehetra any, mba tsy ahatonganao iankidoha amin'ny zavatra manahirana. Zarao reny, misy fizarana soratra masina, misy baiboly sy application maro samihafa any, mba azarao reny, mba manaova an'izany. Fa aza manao ny fomba ny sasany hoe kristianina zao izy, miditra any amin'ny restaurant izy, tsy mivavaka alohan'ny sakafo. Fa maninona ny tsy mivavaka? Olona efa nandoavam-bola tiako mbola hivavaka ihany vola rehefa lany ato anatin'ny ty ato, ry havana malala, mody ataoko vazovazo ohatr'izany le izy. Fa ny zavatra tokony ataontsika voalohany, tena andao aloha isika ankonana kristianina rehetra mba anana fiainam-bavaka, anana fiainam-bavaka sika. Ndao aloha sika atao, raha misy miditra ny trano ka nanaonao foana mamina mahay mifotoka ny zanakao, aza tonga dia niaka langilangy na niantso polisy hoe adiriko violon. Tsy zay no atao, fa mivavalo. Hay, raha misy zavatra manahirana fantatrao fa manahirakiran-tsainao, mivavalo. Raha misy sanatry hitanao fa marary izy, zany nitokatokanao ihany, ataovy ihany. Sao dia mameky vola vidianana, anampiana azy. Ino tokoa izy miteny hoe meo ary, apio. Dia inona no ataonao? Osa, tsy sahinao. Ny dikany, andao hivavaka, andao andiny tena. Ary ny ankonana kristianina mikolokolo ny haim-panahy ankoatrany hoe mivavaka, dia izao, andao mba hiaina ny tenin'Andriamanitra mihitsy sika, zany hoe miaina ny sitrapony. Io tena ilaina io. Andao mba hiaina ny tenin'Andriamanitra sika. Za ry havako dia miteny an'izany foana. Milohan'ny sekolelady, tsy haiko moa zany fa fandaminany daholo rehetrarehetra. Rehefa miditra sekolelady dia tokony mba misy fizarana tenin'Andriamanitra aloha imbonany rehetrarehetra. Zany maharatsy an'ilay hoe mpampianatra sekolelady taralavy ity. Sekolelady miditra amin'ny 7, le mpampianatra sekolelady amin'ny 7:05 vao tonga. Ary rehefa tonga ao izy tsy misy vavaka ataony intsony, tsy misy inona fa tara izy mijaikojaiko miditra ao. Ny zavatra ataony voalohany, efa nanao rakitra ve nareo sekolelady? Le rakitra ny teneniny voalohany. Ry havana malala amin'ny tompo, andeha hiainana ny soratra masina, ny sitrapon'Andriamanitra ny iainana. Aza asiana resaka any io ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa miaina ny sitrapon'Andriamanitra, aza vadika amin'ny sitraponao. Io le niteneniko tamin'ny voalohany. Ahoana le nitenenina tamin'ny voalohany? Misy olona te hisotro toaka izy dia izao no ataony. Ka ny soratra masina raha milaza hoe misy ihany kely ihany noho ny amin'ny vavoninao. Dia isaky ny te hisotro izy dia noho ny amin'ny vavoninao, nefa ny vavoniny béton armé tsy misy ninina mihitsy. Fa noho ny amin'ny vavoninao misotro kely, noho ny amin'ny vavoniko misotro kely, noho ny amin'ny vavoniko misotro kely an'ity. Tsy izay. Nefa rany kely eo, lehibe kely nefa rany. Lasa mihoatra ny fefy. Noho izany aza dikadika ho sitraponao ihany le izy, fa izay fotsiny no tokony ataontsika, hiaino ny tenin'Andriamanitra.
zay ny voalohany zany a ankonana mba mikolokolo ny fiainam-panahtsika zay tsisy afa-tsy zay. Ny faharoa dia mba ankonana mifandray ankitsim-po. Ny tena olana any amin'izao fotoan'izao ry havako dia ity e, ary zany angamba mety olana amintsika mianakava. Rehefa tsy manana fifandraisana mbazava sy matotra ny ankonana dia samy mba mitady izay vahaolana eritreretiny ihany, ary ny efarany lasa mitoraka ry amin'ny zava-mahadomelona izy. Avaozy sy atsarao ny fifandraisana ao an-tokantrano mba ho ankonana mifandray ankitsim-po isika. Zavatra roa ny tenenao anatin'izany. Voalohany, fifandraisana mazava tsy misy alokaloka. Avelao mba hifandray ny olona. Raha mety manana ny olana ny zanatsika, na manana olana ny vadinao, na manana olana ny mpiray-tampo aminao sy izay miara-mipetraka aminao tokantranao, dia teneno izy ilazan'izany olana izany. Fa tsy vao hiteny izy dia manano dady neny inona indray. Dia lasa izy mandeha any akafa. Valao izy mba ilaza ny zavatra izay ataony. Ary tsy azo atao mihitsy rehefa miresaka, dia azo atao mihitsy ny manameloka ny olona izay miresaka aminao amin'ny ankonanao. Ninonino aza melohany izy na aza tsarainy, fa enoy izy dia atoroy azy izay tokony atao, miara-mivavaka, miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ataonao na inona ao anatiny ao. Fa ny fitenenana ny ry havako naman'ny efatra ny efa manozona ihany zany, ianao ty tena tsy ho avotra mihitsy ianao. Dia ny tompo zany aninona? Ny tompo zany anao inona rehefa teneninao le olona le vadinao zany, ianao ty tena tsy ho avotra mihitsy ianao. Efa misokatra ho anao ny varavaram-pasana. Atao efa misokatra ho anao ny varavaram-pasana fa ho hitanao tsara. Dia inona moa zany no azonao atao amin'izany? Ry havana malala, meteza mba hanana fifandraisana mazava. Fa ao anatin'io koa ny ankonana miatrika an'io, mba ny hoe ny ankonana mifandray ankitsim-po zany hiatrika ny zava-mahadomelona, dia ankonana anjakan'ny fanabeazana sy ny fitsinjovana no avy. Aza lany andro mitanisa ny lasa, ary aza lany andro mitanisa olana, fa ny zava-dehibe dia jerevo no avy, ary jerevo izay lalana tokony isiny ny vahaolana. Biazo izy, biazo izy ao amin'izay fiainany ao. Misy sasany mahay misigara ianao zany, avy anao ty sigara firy zao ny laninao? Ny ankizy ve dia hiteny aminao hoe sigara koa, borika kely fotsiny ho fo ao. Borika kely dia efa misy fofony. Ohatran'izay ny olona mamoa dia tahaka an'ilay fiteny mialatsiny aminareo fa za tena lehibe tany faritry Fianaratsoa iny, ary tena izay mihitsy hoiny Betsileo. Sany Betsileo moramamo fa ny taoka romahery. Zany ane fialana bala fotsiny zany e, tsy te ilaza ny zavatra rehetra mazava eo amin'ny fiainana izy, dia ny taoka ihany nolany, dia efa fantatra fa ny taoka mahery nefa mbola hoan'ny ihany le taoka. Zay dia hitanareo renana, za tsy mpisotro fa misy ele izy samima misavy ny tenany zalahy. Le manano ao samima misavy ny tenany, efa makisotrony anazy izy fa tsy zara ho an'ny hafa. Ao samima misavy ny tenany, tohatra ny teteny hoe za tsy tompona ndraikitra, nefa miara mamono teny eo ihany ao anatin'le izy. Zany izy mba jerevy kely ane ty riava. Zany ny tena mahadomelona mihitsy e. Misy fahoriana dia hiainga le tomobile, le taxi, le tomobile mitondra le inony ty, mitondra le razana, dia ahoana le mpamily io tomobile io no miteny sy miteny hoe mba asio kely bota kely anankiray, dia fafafafazana eo le pneu. Ahoana ny fomba anekeko an'izany? Za efa nisy nandevina tany taloha be tany, tena tsy niakatra tao pastera amin'io, mbola tsy nanana fiara. Za tsy hiakatra ao anatin'io, menareo toka le mpamiliko. Raha mamano io dia very any zay menakavy. Manala inona hono angao ny manala inona, efa maty koa mitsangana eo indray inona natao amin'io ao, fa maty io raka dia aleveny fotsiny. Zay ne le izy.
fa mahadomelona daholo zany fisainana tsy mety zany. Ny fahatelo dia izao ankohonana tsy misaraka amin'ny fiainam-piangonana. Raha tianao ny ankohonana hiatrika, efa ankohonana kristianina ihany koa mantsio. Zao mantsy ny teneniko an'izany. Misy olona milaza kristianina fa tsy mba mifamatotra amin'ny fiangonana. Misy ohatra zao, enganay zany mba tsisy, ohatra fotsiny no laiko. Misy milaza fa zanaka sotro fitiavana, mpiangona kristianina sotro fitiavana. Fa na i pasteur Miartsoa raha tsy fantany akory izy any anarany. Mbola le pasteur tany Lobe tany ny teneniny. Ny tiako tenenina tsy mifamatotra amin'ny fiangonana. Raha tianao ny ankohonanao tsy ho voasariky ny zava-mahadomelona ary tsy ankidohan'ny zava-mahadomelona, tao mivavaka, ampidiro sampana, ary tena ampidiro any amin'ny sampana vokovoko manga mihitsy ary. Zany nampirisihanareo vokovoko manga no ny 5 taona. Misy olana kely ny sampana vokovoko manga dia mba teneniko zany fa mba ataoko fa mba endrika ihany mba andalovako eto priavako. Ianareo sampana vokovoko manga dia tsy nomena fanahy osa fa fanahy mahery. Noho izany ny vokovoko manga rehefa manentana dia manentana amin'ny mpitiavana riavako. Fa ianao tsy ataona ny olona hiala amin'ny zava-mahadomelona raha ohatra ka izay sampana vokovoko manga moa zany dia sampana mahery kely, sampana zandry ny jindrindry reto amin'ny fiangonana. Ianao ny zandry dozy hoe mbola tsy misotroko mihitsy ka izany. Dia izay moa zany le sampana mahantra kely ny Jesosy. Tsy misy manao zany. Ny olona mpisotro toka riavako dia ity. Ny olona mpifoka rongony ireny ny zavatra tena ao aminy dia mba izy mahery indrindra. Mamama izy dia Jesui, izy mafy be, sisisisisi. Ka ianao sampana vokovanga, zay presidente. Raha ianao sampana vokovoko manga no miteny izay izay madinika ny teo priavaka no mitsangana izao mba hampio zay ao anatin'ilay valopy iny. Asa moa zany zay nanao valopy daholo tsika menakavy eto. Mba hampio zay fa hoentina miasa iny ao anatin'ilay valopy iny. Dia hoy izy, ary reto ary madinika foana rehefa tsy misotro ka lao ihany misotro. Iverenako kely le any, iny eny riavako dia nahatonga polemika be le lazay le tanora kely hoe izy tsy mba narary fa nanatrika le fotoana e. Dia ahoana nataony? Zaho izy izy mamo. Dia tsy nahinana ntsony aho fa dozy be tanteraka tao aho dia tsy nahinana ntsony. Dia any anaty Facebook ihany dia misy miteny, inona le tsy ry zandry ny anaran'le tokany ho an'ny lahy iny fa tena ataoko reserve ato amin'ny trano ato. Fa tsy le tokany sonina nahatonga azy iny fa mba zay koa le fitondran'Andriamanitra e. Fa miady koa zao ny sainy amin'izao fotoana izao. Efa misy simba koa zany ao anatiny eo amin'ny anao satria le toka koa nga moa dia hoe nanavitra azy tamin'inona loatra fa zay le izy. Dia izy zao dia misy hiteny foana ka io no tena dadavatra amin'ny anina rehetrarehetra. Riavana malalo amin'ny tompo tokony ho haitsika tsara zany fa mandao any amin'ny fiangonana. Andao hiasa any anaty sampana. Andao hanompo an'Andriamanitra. Fa zany ny tena zava-dehibe. Ary mampahery antsika rehetrarehetra fa tao amin'ny hafa. Mba tena ho mpanompo marina any anaty fiangonana. Mazava loatra ny tenin'i Jesosy, ny tenin'ny soratra masina manao hoe Paoly apôstôly zany hoe izay manao azy efa mijoro tsara tandremo fandrao ho lavo. Teny tika any efa mijoro anao dia andao miditra any anaty fiangonana sy ny asa-piangonana rehetrarehetra. Ny AFF teo efa lazain'ny pasteur hoe ny AFF zany anie tena andeha hitafika masina zany fa tsy hoe hitsangatsangana fotsiny. Fa misy ary any amin'ny tafika masina any hoe any indray ho mananina kely reraka be alao mba asiana kely jeu de risque reraka be alao manana amin'izany. Fahaefatra dia hiditra amin'ny fahatelo ankonana miandrandra tohana ara-panahy. Ity dia zao ny tenenako azy, inona moa no tiako lazaina amin'izany? Zao ry ankonana kristianina. Rehefa tena hitanao fa tsy tafavoaka mihitsy ianao dia mba andana mitady tohana ara-panahy. Andana manatona amin'ny pasteur, andana manatona ray aman-dreny izay toteny mba afaka mananatra sy ny hafa rehetrarehetra. Afaka mivavaka ho anareo, afaka mivavaka ho an'le zaza. Misy eny tena zanaka ao tena mahaditra, mamilava foana tsy hitan'izay atao. Ianao zany efa miteny foana. Dia tsy maintsy izay moa ihany moa nefa rano. Jesosy io hoe apetrako aminao hoe
dia zay anaovanao azy ao hoe Jesosy manana ny fotoana izay ianao mba hiasana sy ny hafa rehetrarehetra. Jesosy vadiko foana io hoe avelao hoe sy ny sisa zay resahanao rehetrarehetra. Fa izao mba misy fotoana tsy maintsy mba mentoraka kely ianao any amin'ny ray aman-dreny mpitana, any amin'ireny mpiandro ohatra, na any amin'izay mba fantatrao fa inoneny, izay mba fantatrao koa anefany fa tena afaka nampy anao ao anatin'izay tanterahanao zany. Mba misy zany zavatra zany, mba ataovy zany. Fa aza dia hoe akifikirinao mahamenatra io, misy aneny enatra efa tsy maintsy mivoaka e, dia ampin'ny tompo ianao ho amin'izany. Hoy ny tompo, makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana. Le vesatretana iny ianareo izay gejain'ny mahadomelona ny dikan'izany tafiditra ao anatin'izany e. Fa tsy hoe le miasa be foana no hoe makany amin'ny tompo, fa le gejain'ny mahadomelona sy ny hafa reny dia tokony hoany ihany koa. Ary rehefa koatran'izay dia tokony ho fantatry ny ankonana tsara mihitsy hoe misy fotoana rehefa gejain'ny rasanatrika, misy gejain'ny mahadomelona ao amin'ny tokantranonao sy ny ankonanao dia efa akoatra ny fanatonana mpitandrana, fanatonana toby sy ny karazany rehetrarehetra, dia tsy maintsy manatona dokotera ianao hitsaboana azy, satria ny ara-nofo no simba ao anatiny ao koa dia miteraka fikorotanana ara-tsaina ao anatin'izany. Mampalahelo ane zany ry avako hoe misy olona mitanina andro fotsiny tsy misotro toaka, ny fofonainy efa misy fofo toaka foana, mitanina andro fotsiny izy dia mamo. Mba alao sary an-tsaina ane zany. Vao maiky ianao mitady io ane misy aty am-piangonana io miala tsiny a pasteur fa mety efa misy an'izany angamany ianao ho anareo pasteur na stagiaire ihany, mety misy pasteur koa eto. Izary avaka dia efa fantatro mihitsy izay fiangonana anesako rehetrarehetra na nopoko an'Andriamanitra nandritra 520 taona. Fantatro daholo ny fihetsiky ny olona rehetrarehetra manomboka hatrany amin'ny birao-piangonana ka hatrany amin'ny hafa rehetrarehetra. Ary ny ahafantarako azy rehefa njay ka any amin'ny mariazy reny na misy fety dia ry zalahy moa misotrosotro any ambadika any, misy olona tena tsy be teny mihitsy le miteny manahona pasteur, fiadanan'ny tompo aminao pasteur. Normal izy io izay. Fa manomboka adiny ray mifety efa tonga amin'izay izy, manahona pasteur, mety tsara mety efa nisy zavatra ao. Ony any misy raha donc ao afaka adiny roa efa raikitra ny zava-mahadomelona, efa tena tafiditra lalina, tsy miteny gasy tsony izy. Pasteur, ça va? Vous voulez quelque chose? Efa ao tsara zany, tafiditra tsara. Dia avy hatrany azy za tsy miteny azy eo, fa rehefa tonga any amin'ny asako dia mba teneniko amin'izay izy. Fa ahoana e? Sao dia kapisily fotsiny ary ny sotronareo dia efa lasa ohatreninareo. Izay moa maray aman-dreny dia tsy maintsy atao zany zay. Reo zany ry havako. Fahatelo, retondray anefany misy andinin-tsoratra masina afaka nampy antsika koa mba hiatrehana ny zava-mahadomelona. Ajanoko indray zany le faharoa iny. Resaka tamin'ny voalohany averiko ny mandeha, tamin'ny voalohany ny resaka hoe reto ny tontolo ny zava-mahadomelona ao amin'ny baiboly, dia ny faharoa nanome toro lalana fotsiny amin'izay mba fahafantarako ny zarako anareo hitanareo tsy dia nanonona soratra masina loatra, fa ao amin'ny soratra masina ihany koa dia tsy hoe manameloka antsika fotsiny, milaza fotsiny hoe tsy ary izay mampiavaka ny Kristy Jesosy Kristy sy ny soratra masina ao ny sitrapony dia izao Jesosy Kristy rehefa miteny hoe tsy mety io dia atory ny lalana hafa ianao. Tsy nety zao le ana dia hoe andana amin'izao sisy izao aza manota izony. Dia tsika manko tsy ohatran'izany, fa le tsika rehefa hoe tsy mety io dia iny any rodritiny eo tsy mety io, fa zay fansoratra masina ihany koa dia manoro atsika mba hanampy atsika afaka izay mba hananatsika ireny rehetrareny. Reto le soratra masina. Korintiana voalohany toko 10:17. Korintiana voalohany toko 10:17. Tsy misy fakapanana azo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona ary mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo lam-pianahana ohatra noho izay zakanareo, fa amin'ny fakapanahy dia isi ny lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo zany.
zao no tiany olazaina ry havako foy dia foy ny tenenako azy voalohany indrindra dia teneny soratra masintsika hoe tandremo fa betsaka amin'ny fakapanahy arisan'izany zava-mahadombelona zay fa ny faharoa dia izao aza mieritreritra fa ireny fakapanahy reny no avahany olanao zay mihitsy ho teneniny io fa raha sendra latsaka amin'ireny ianao mentroany amin'i Jesosy fa nasia ny lalana kely ihany manasia ny lalana ahafahanareo koa mba azakanareo zany misy mako ny sasany rehetrrehetra ry havako ohatra ray lehibe tonga dia pratika ny ijereko azy manana ny olona trosy izy na mikorotana ny tokantrano sy ny sisa dia aiza izy mandeha andeha hisotro toka zany ny fakapanahy andeha hisotro toka fa maninona ianao andeha hisotro toka tantaraiko zavatra ianareo fa nisy zany na ipastera koa raha tratra ny fakapanahy tao anatin'le izy nisy biraom-piangonana anankiray tena nisy ty fa tsy teneniko anareo taisa nisy biraom-piangonana anankiray tratra ny fakapanahy goavana izy dia niditra tao amin'ny bary izy tsy tantara kely ty fa tena izy niditra tao amin'ny bary izy dia mamo izy fa avy mainty mikavina ny teo anoloany zany mako le fiteny taloha negrita zany fa avy mainty mikavina ozy rety teo vao nisotro kely izy ko tsy mpisotroko vao nisotro kely izy dia mamo be dia avy le nandalo dia nahita dia nakao amin'ny pastera satria pastera ao ambadiky le bara no mipetraka pastera pastera tena voa ohatra ny tena tsy miteny tsy maninona mihitsy mela za isotro laso pastera nandeha lasa nandeha ao ambadika lasa nakao amin'ny bara pastera inona ozy izy nareo mba vahaolana tony pastera na nytany azy za pastera vera za pastera tena alao amin'ny zao sy ny sisa sy dia hoy pastera afaka adiny ray dozy be niaraka tamin'ny teo pastera lany le negrita tafiditra tanteraka tena nisy zany lasa ndray pastera mibatay ny vady aman-jana ny lozy neraka amin'ny biraom-piangonana tsy nisotro tao zany lozy reto le anankiray moa zany efa ba olotsotra hoe laika dia mandeha nanontaniana amin'izay pastera rapiso mba vahaolana ny ataony tsy nieritreritra hoe andao ianao hoentina tsy am-piangonana andao ianao hivavahana andao apetso ao sisa mba azonao ataona izy zany fa inona onona ataony pastera ka raha nohaniny teo iny dia tena vizana tanteraka izy dia mba nandray anjara niaraka taminy nohan'ny pastera ny akamarony tsy blague zany fa tena nisy ary iza zao no nandamina zany problème zany zay miteny aminareo zao ny dikany tandremo tsara fa mba mahalala rehefa fantatra rehefa fakapanahy dia aza hidirany zay fa ny efa tafiditra raha sanatry ny vava manahirana ny fiainany ao zay le izy zay Jaona 7:7 ito zao any Jesosy inona ny vahaolana nataony Jesosy Jaona 7:7 ary hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay rehetra manota dia andevony ny ota raha fantatrao hoy Jesosy zany fa ota dia aza hidirana rehefa fantatrao fa lainga dia aza mandainga fa tsisy lainga masiny zany io koa moa monagaga inona moa nahatonga le 1er avril ty poisson d'avril ny trondro ve mimpandainga samy mandiny tena zany tsy fantatrao ny tantarany any dia tsy hitatsika eo ny trondro ve mimpandainga nahoana ny hoe rehefa 1er avril dia mahazo mandainga tsisy zany andainga inona eo fa fantatry ny dia tompony aneny Jesosy zany dia zao mampitandrina izy fa raha mbola fantatrao fa otaka miny manota ianao dia lasa andevony ota anao miankin-doha amin'ny zava-mahadombelona ianao satria ny fahotana dia zava-mahadombelona koa misy ny olona dia efa mpanota zany na tonga malagasy ny teny hoe mpanota matevikoditra mpanota matevikoditra eny izy sy moa zany nisy nahita ve ny ateviny ny odiny fa mitovy ihany ny oditry ny olona fa nilazana amin'izany dia efa tsy hita ntsony sy anaovana azy mpanota matevikoditra eny
reny olo reny. Ireto atambatro riavako Paoly apôstôly Efesianina toko 5:5-20 sy ny Galatianina toko 5:12-20 sy ny 17. Le vokatra ny fanahy le Galatianina toko 5:22-23 aty fa ny Efesianina 5:18. Zao leo aza mamindovay zay mitarika eo amin'ny fijangajangana fa aoka ho feno ny fanahy. Zany mahatonga iverina kely fa misy fandraisany tompo ty. Izany riavako ny mahatonga ny hoe aza de mba mieritreritra an'io rehefa mpandray fanasan'ny tompo ianao na mangidy ary le divay na mahery ary le divay de mba raiso le vera de rehefa misotro an'iny ianao de sotro iara-dalàna fa tsy misy olona hoe mandray fanasan'ny tompo de misotro an'le divay na marikivy kely ary le tsy maninako zany moa fomba ny anareo mety misy réaction chimique de misy mpandray fanasan'ny tompo manan'izay mivongivony izy misotro an'le fandraisana fanasan'ny tompo. Oleratra tsy mety zany. Ny dikany asa mamindovay. De misy miteny ndray le mamony tena ratsy zany fa le dôsidôdy tsy maninona rehefa mamy de mamy vao miova kely fotsiny sainanao de fa zay. Mba mahafinaritra ny olona ndray zany rehefa mba misotrosotro kely izy. Ka le tsy misotro mihitsy de efa misotro kely. Efa miodina sady ny lohako. Efa dôsidôzy sady tonga de malala onina izy zay ny dikany. De mba tokony ho tonga saina zany izy. Any sasany efa miodikodina. Mbola tsy miodina tsara fa apio ihany. Aodikodiny fiainanao anao ao anatin'izany. De zay zany tokony ho tandremintsika. Ny vahaolana moa ny soratra masina de tsotra ihany. Atoloro ny tenanareo. Tahaka an'le lazaiko teo ihany anie zany atoloro ny tenanareo. Romanina 12:1-2. Romanina toko 12:1 sy 2. Ko amin'izany de mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra de fanimpom-panahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantarana anao ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara sady akasitrahana no marina. Raha fitininy zany de hoy ny soratra masina manao hoe raha tianao ny atrika ny zava-mahadomelona atoloro ny tenanao de arao ny sitrapon'Andriamanitra de izay. Tsisy mihitsy eo milaza manao hoe dia mahafinaritra ny Jesosy ery rehefa mamimamy ny zanany. Tsisy an'izany ny soratra masina. Tsisy an'izany aho. Fa rehefa mandeha amin'ny fahamarinana ianao no mahafinaritra ny tompo. Rehefa manao ny marina ianao, rehefa manana fifaliana ianao dia izay. Ankonana sa manova ny toetra ratsy. Na indray koa ny tsy satsika fa te hipetraka eo. Ankonana sa manova ny toetra ratsy. Ankonana manalavitra amin'ny fitaoman-dratsy. Zay le nitenen'ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizy teo. Tena rehefa fantatrao fa ratsy de ratsy. Ray aman-dreny teneno ny zanakao ary fataro ny alehan'ny zanakao, fataro ny namany. Rehefa hitanao fa tsy azoazonao ny namany de teneno izy fa miova amin'ny fomba fiainany de teneno ny zanakao. Tsisy afa-tsy zay, teneno ny zanakao. Fa zay no manahirana. Tsy tenentsika. Efa lehibe ny anay ireny. Teknôlôjia ny andrianina nga hita. Efa ny teknôlôjia manova ny fiainana ho amin'ny ratsy. Masahima miteny fa ray aman-drenitsika. Zany tenenareo ry havako. Rehefa hoe hiainga ny trano de tokony ny ankonana zany samy atrika ny zava-mahadomelona de tokony ho fantatra hoe nakaiza le ray. Ary rehefa tokony ora tokony fidiny de miditra izy. Ianay ny zanakay na manao sipa ary de efa niteneninay manao sipa tsy mifampiantsoantso hoe dada tsy neny zany. Zany ny zava-mahadomelona. Fampiantsoantso dada tsy neny zany ane de efa te hiteraka sady ianao. Ary rehefa tonga aminay de miara mipetraka miresaka aminay eto fa tsy hoe miaraba de tonga de any amin'ny sambaranao any. Le manao sipa io zany zao. Miara miresaka aminay ao. Ary rehefa tonga ny ora fotoana de nalefa nay mivady hoe andala mody amin'izay ianao fa mitahy aminanao ny ray aman-dreny. Fa tsy maninona tandremo ray aman-dreny io. Alao izy mbola nijanona kely aty aminay ihany. Fa alao fa aterinay izy rehefa aveo amin'ny manaraka izy mbola nitazomindrareo nijanona indray nefa izy tsy nijanona tao tsony. Zay zany tokony ho aitasika. Ny amaranako azy ry havako de izao. Ny amaranako azy de ity. Inona moa ireo FTB ny perikôpa antsika anio? Zay moa le toriteny ny perikôpa androany.
dia andeha dia mba akasika an'ity loha hevitra ity a dia andeha ho jerentsika izany efa nomaniko ato le izy faefatra farany zany ty akoatran'ireo resaka ireo andeha aloha raisitsika ny obolana toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 5 tsy vakiko tsony a fa efa mivakina teo zany saorana ny mpamaky azy voalohany a dia ireto ny tokony ataontsika zany rehefa miatrika ny zava-mahadomelona sy ny fianaka ny zava-mahadomelona mba tsy ankin-doha amin'izany a araka ny obolana toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 5 dia mazava tsara le mivolaza teo a fa hatrany amin'ny obolana io fa tsy ny korintianina fotsiny ihany manana io aza mba misakaiza amin'ny ratsy elaona mandratsy efa nyteneniko teo elaona mandratsy aza zarina ho fetarana ankizy na ny ao an-tranao misy olona dia rehefa ny aloha le zomariva tena mba miala kely aminareo ahy tana raha hoany rehefa mandeha any dia tana raha hoany io vadinareo misy mako dia manao an'izany dia tsy maintsy hoe miaraka amin'ny akama rehetrarehetra rehefa zomariva tana raha hoany andehano any inona ny atao misy raha aman-dreny ny riavako tena hoe eritreretsika dia reko dia mahavatra misy raha aman-dreny tena mavita hoe mba misy fety anniversaire ny any zany ahy dia voasany zanakay izy mitondra tomobile dia mipetraka eo izy mipetraka ao velany eo izy tsy manelingelina ao a fa mipetraka ao izy rehefa tonga tsisy maratsy an'izany rehefa tonga ny fotoana andao amin'izay ody mbola anao gâteau kely andao fa vidianana gâteau anao fa tsy maninona zany rehefa ohatra ka tsy tapahany io ny gâteau zay izao moa zany zao sanatry ny vava vazovazo zao tandray mihinana gâteau a any amin'ny anniversaire ny olona so sanatrika izany ao ny ao amin'ny obolana ihany a dia zao ny ankonana mahay mifanaja misy an'izay ao a ny ankonana mahay mifanaja no afaka mifanaraka amin'ny zava-mahadomelona tsy le ankonana amin'ny teny hoe nga volanao ny vidianako an'io tsy hoe nga ianao no misotro hoe za tsia ankonana mahay mifanaraka sy mahatoky amin'ny zavatra rehetra ary ankonana mahay manome fifaliana ho anay aman-dreniny ankonana mahay manome fifaliana ho any rehetra andao mba mena fifaliana ny any na indray dia mahadomelona andao mba asiana fifaliana zay ny obolana rehefa vitatsika zay mahay manome fifaliantsika mahay mifanaditsika manalavitra ny ratsy isika dia afaka miatrika ny zava-mahadomelona lioka toko 12 andiny 5 ka hatramin'ny 7 jesosy mampianatra amin'io dia izao ny ankonana afaka miatrika ny zava-mahadomelona dia ny ankonana miambina sy vonona mandrakariva malina tsy mahatoritory zay le miambina hoe na amin'ny ora fahafiry ozy na amin'ny ora fahafiry dia io izy hita miambina eo foana ankonana mba malina tsika ary miambina foana ny tena fiambenana tsara indrindra dia ny vavaka mba mivavaka tsy averiko tsony zany ankonana mba malina sy mailo amin'ny fisehon-javatra rehetra malina sy mailo amin'ny fisehon-javatra rehetra mba rehefa taratara ny zanako na taratara ny vadinao telefony eo foana na dia lazainy hoe contrôle aza telefony eo foana zay raha aman-dreny sy ny karazana ary ndre mpianakaviana moa no tena mavita an'io andray mpianakaviana ny anao koa avela ho any lehilahy lehibe ve eny tsy hody eo e andray mpianakaviana moa aiza anao nahazo busy afaka 10 minitra aiza anao tafiditra ao anaty busy afaka 10 minitra aiza ny toeranao akaiky sofera dia misy leo le zanany sy lianina fa izany ny tena ankonana miatrika any any mba misoroka ny zanany any aiza anao hitanao le busy hitanao le fialana efa fafatany fafandehanana isan'andro mba hafantarana io fa misy mako ny ankizy misy ny vady aiza anao za mbola ty hanosy-patrana nefa n'izy efa tsy amin'ny baretsy azanareo zany zany le izy mila fifanajana mailo amin'ny fiana amin'ny fisehon-javatra rehetra dia voalazako teo ary ny korintianina voalohany toko 10
andiny faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny toko faraiky amby folo andiny voalohany efa tsy dia anako-tsony fa manamafy fotsiny azy zany satria mazava na ny tetsy ambany na ny tety ambony a dia izay mba aoka ny zavatra manome voninahitra an'Andriamanitra ihany no ataontsika ry havako. Rahany misy kristianina teraka ny sakany dia manao fety izy fa isotroana toka. Teraka ny sakany dia manao fety izy ary misy tadidiny mihitsy ary ny anniversaire-ny alika ny chien de race dia fety io fa anniversaire-ny io anao dia manao fety tsika oryreretsy ny catéchumène ao any efa hitako raisina mpandray fa dia fety mamy daholo rehetra zany ane mahatonga le hoe mba hitondrana mibavaka ny fetin'ny ray sy ny fetin'ny reny ry havako hoe zany ne mba hitondrana mibavaka ny reny aty am-piangonany fa fetin'ny reny fetin'ny ray teraka aloha ny ankizy ao an-trano hoe teraka ny ankizy ao an-trano ny reny ary misahirana mamoaka an'le zaza sy ny hafa rehetrarehetra le ray ny mamomeloha ohatra n'izy indray no teraka voalohany tonga fetin'ny reny ny reny mba mitady fifaliana ny ray mampoana ary zany mahatonga ny hoe tonga ny fetin'ny ray moa dia efa misy mihitsy zany dia efa hoe autorisé mamo androany nefa fetin'ny ray fetin'ny fahamamona zany le izy ka aza ety ampamaranana ry havako dia zao aza dia ankalana raha ohatra ka misy zavatra tsy azo azonareo zay nyteneniko teo fa hoy ny soratra masina hoe mamelany eloko fa fantatro zay nylazaiko zay le izy kosa aloha zay filaza président eftsika mba fantatro zay nylazaiko dia mamelany eloko e dia amanaraka paster aza miteny tsotra misy miteny aminao hoe aza manasany iny tsony fa tsy mamela iny zay mivezivelesiny ao dia mamelany elokareo raha so ho an'Andriamanitra rery ihany mivondahitra ry havako. Amen. Hivavaka isika misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra io fa mampianatra anay indray ianao ny amin'izay hiatrehanay ny fianaky ny zava-mahadomelona sy ny fiankinan-doha amin'izany fantatray fa tena mianaka eto amin'ny firenenay sy manerana izao tontolo izao tokoa izany zava-mahadomelona izany. Maro dia maro Tompo ny miankin-doha amin'ireny rehetra ireny indraindray aza izahay izay efa mpanomponao indray no mbola miankin-doha amin'ireny rehetra ireny. Tompo nampianarinao izahay fa manakambarany amin'izany zava-mahadomelona izany ny teninao. Mampianatra anay ianao fa manimba ny fiainanay sy mampatonga anay analavitra anao Andriamanitra ny fiankinan-doha amin'ireny rehetra ireny. Mampianatra anay ianao Tompo fa ny fampiasanay ny zava-mahadomelona sy ny fiankinan-doha amin'izany dia manimba ny fiainanay, manimba ny fitondran-tenanay, manimba ny fiainanay ara-nofo, ara-tsaina ary indrindra ny ara-panahinay. Tompo nampianarinao izahay fa ny fikambananay amin'ny ratsy dia manimba ny fitondran-tena tsara efa iainanay. Menao torolalana nefa izahay ny amin'izay hitondranay tena araka anao Andriamanitra mba azonay miala amin'ny fiankinan-doha amin'ireny rehetra ireny. Ampianarinao izahay kolokolo ny fiainam-panahinay, anana fifandraisana ankitso-po aminay ao anivon'ny ankohonana sy ny fianakaviana misy anay. Ampianarinao izahay mba hiainao anatin'ny fanabeazana hibanjina no avy eo amin'ny fiainanay. Tompo, tezainao izahay mba tena hiaina tokoa eo anivon'ny fiangonana
ivelona amin'ny fanomponanao Andriamanitra mba tsy ho lavo ny fakapanahy maro samihafa velatry ny devolo eo anoloanay. Tompo, ampianarinao izahay mba hiandrandra tohana ara-panahy amin'ireo ray aman-dreny eo anivon'ny fiangonana raha sendra ny fahalavona fa indrindra raha sendra ny ady sarotra trehanay manoloana ireny rehetra ireny. Tompo, omenao ny teninao mba ho fiainanay, mba azonay mandresy ny asan'ny Satana rehetra, indrindra azonay manohitra ny fakapanahy ny amin'izany zava-mahadomelina izany. Ankonana miatrika ny zava-mahadomelina ny loha-hevitra omenao anay. Tokony hiombona tanteraka aminao Andriamanitra izahay mba azonay mahatanteraka izany, ho tsara fifandraisana aminao amin'ny lafiny rehetra, ho tena tafatoetra amin'ny finoananao sy ny fanarahandianao. Tehirizo izahay ry Tompo mba azonay mahatanteraka izany. Indreto izahay ankehitriny manantona anao mitondra ny etaentanay, mangataka aminao izahay ry Tompo ho an'ny fiainanay rehetra izay miombona ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Tsy miafina aminao ny antsipiriam-piainanay, isaoranay ianao no ny amin'ny fiainao sy fikarakaranao anay, ny amin'ny ho avy rehetra ry Tompo, ianao no hanolotra ao anay izay rehetra sahaza ao anay, anambina anay amin'izay rehetra ataon'ny tananay, na amin'ny asa fivelomanay na ny fianarany zanakay, ny kilalaon'izy ireny eo ambany fiarovanao sy fitantananao mandrakariva. Mangataka aminao izahay Tompo ho an'ny fiangonanao izay ametrahanao anay, ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, fiangonana mitondra ny anaranao izany. Tehirizo mandrakariva mba ahazahoanay mijoro ho vavolombelonao, anambara ny fahatsaranao eo anivon'ity firenena ity. Mangataka aminao izahay ho an'ny asa rehetra sainao tanterahana eo anivon'izao fiangonana izao. Ampaherezo mandrakariva izahay, tafiniherim-panay avy aminao, anekenay ho fitaovana eo am-pelantananao, ahatanterahana ny asanao. Mangataka izahay ho an'ny fiomanana ho an'ny sinôda lehibe ho tanterahana amin'ity taona ity. Fanahy masino miasa, enao andrava izay rehetra tsy ankasitrahanao, hiasa manan-kery amin'ireo mpanomponao rehetra hiatrika izany sinôda lehibe izany ianao, mba hisehoan'ny vonaitrao ny fanapahan-kevitra rehetra ho raisinao anatin'izany Tompo, dia mba ho araka ny sitraponao. Mangataka aminao izahay ho an'ny firenenay, avela heloka amin'irao fo, ary dia ny fahefanao Andriamanitra tokoa no hanapaka ity firenena ity. Isaoranay ianao Tompo ny amin'ny ijoroan'ny sampana vokovoko manga eo anivon'ny fiangonana, indrindra eo anivon'ny fiangonana FJKM manerana ny Madagasikara sy manerana izao tontolo izao. Tsy miafina aminao ny ezaka atao ho fijoroana ho vavolombelonao, entina manafaka ny vahoaka rehetra ao anatin'ny kejan'ny Satana. Tafiniherim-panay avy aminao Tompo, azona mijoro, azona mitaona olona maro ao amin'ny fanjakanao. Mangataka izahay Tompo ho an'izay rehetra tsy mba afaka miombona aminay amin'izao fanompoam-pivavahana izao, ianao no mahita ny tsirairay avy, izay rehetra tojo fahoriana dia ianao no ampahery azy ireny, izay rehetra tojo olana ianao no andray an-tanana izany, ampatsiaro azy ireo, fa ianao no miasa mikarakara azy, izay rehetra tojo tsy fahasalamana ianao no hanasitrana ireny, izay rehetra heverinao mahasoa mahatsara ny fiainanay Tompo, indrindra ny mpanomponao izay nomenao hitondra ny fampianarana ao anay, tantera ho aminy sy ny ankohonany ny taranany rehetra araka ny hampenindra-fonao, satria zanakao izy, asan'ny tananao noho izany adidinao ihany. Ianao ilay efa niantso sy ny fidy no hitahiry azy mandrakariva amin'ny fanompona izay mbola asainao ho tanterahany amin'ny ho avy rehetra. Ny fotoana rehetra iarahany mandeha aminao eo amin'ny sehatra ny fanompona Tompo, ianao no omba azy mandrakariva. Ankiny eo am-pelantananao ny mpitandrina izay omenao anay eto amin'izao fiangonana izao, ny ankohonany rehetra mba ho eo ambany fitantananao, ianao no ampahery azy ireo, hanolotra ho azy ny herim-panahy azony mahatanteraka ny asanao, indrindra azony mitaiza sy manolokolo ny fiangonanao ho ao amin'ny fanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay ny vavakay
sy ombonanay amin'ilay vavaka efa nampianariny manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinany ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay anio izay saza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Sotra ny tomposika ry avana nanorany atsika ny fampianarana ary dia tonga eo amin'ny fotoana miasa vavolombelona isika. Telo sosiny zany mahakasika indrindra ny sampana vokovoko manga, ny fiatrehana ny fanekena ho mpikambana izay iarahan'ny folosy ny mpitandrina miasa. Ny faharoa dia ny fanamariana fa 5 taona ny sampana vokovoko manga eto amin'ny fitandremana misy atsika ary mamarana azy moa toy ny manzatra amin'ny fotoana ny sampana eo ny FJKM dia ny hafatra avy amin'ny foibe FJKM sy fanentanana avy amin'ny sampana vokovoko manga eto an-toerana. Mialo izany ao fanomanana atsika ny hira ny sampana vokovoko manga. Araka ny fahalorana teo ry havana dia tonga amin'ny fotoana ny fanekena ataon'ireo mpikambana vaovao miditra ao ny sampana vokovoko manga isika. Fifampitondrana eo ny vokovoko manga FJKM izany. Ampatsivana fa ny sampana vokovoko manga FJKM dia mitaona ny olona rehetra mba hifady tanteraka. Izany hoe tsy hanendry
ny fisotro mamamo sy ny foka mahadomelony tsy hoe misotro fa kely fa tsy mikasika mihitsy fifadiana tanteraka dia anonona ny anaran'ireo a vonina iroso amin'izany a ny filohan'ny sampana vokomanga eto atoerana aorin'izay hovakiana ny teny fanorenana dia androso amin'ny fanekena izy ireo. Ramatoa Rakotobe Anjaranoro Arnivo sy Ramatoa Rasoamanga Nirlalao. Hoy ny soratra masina, aza misotro divay na toaka ianao na ny zanakao raha miditra ao amin'ny tranon'ilay fionana mba tsy ho faty ianareo, ho lalàna mandrakizay amin'ny taranankareo hatramin'ny faramandimby izany, ary mba ahaizanareo manavaka ny masina sy ny tsy masina ary ny madio sy ny tsy madio. Levitikosy 4:1-5 sy ny 10. Mangataka anareo ary izahay ry havana malala mba handroso amin'ny fanambarana babe maso ny fanekenareo eo natrehan'ny tompo sy izao vavolombelona marobe izao. Aoka hitsangana ny fiangonana hivavaka isika. Andriamanitra tsy toa, ianao efa niantso mpanompo samihafa nananjara amin'ny fanompoana ao amin'ny fiangonana. Koa tsy njovy amin'ny famindramponao reto mpanomponao reto, izay nofidinao ary natokanao ankehitriny ho amin'ny anankiray amin'ireny fanompoana ireny, araka ny fanomezam-pahasoavana nomenao azy. Feno ny famarinany teninao izy, ome fitondratena madio mba hanimpony marinanao amin'izao raharaha mahasampana vokovoko manga zao. Ny hokendreny dia ny voninahitra Andriamanitra ireriany ary ny androsony ny fiangonanao. Mangataka aminao izay tompo, aoka izy maotina sy anetri-tena ary azoto amin'ny fanomponanao, sady anaika amin'ny fankasitrahana ny fananarana rehetra araka ny fanahy. Aoka izy hanana fihetretana tsara mandrakariva sy faharetana mafy ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao, mba hitondra tsara izao fanompoana ny antsonao azy zao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, izay omem-boninahitra sy laza mandrakizay, mianoanay ry tompo tsaro. Amen. Hoy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpianatro lehibe amin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay, izay ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo, izay hankasitrahaneo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mandiana amin'ny herin'ny tompontsika. Amen. Dia mandray tanana anareo ary manantitra fiarabana sy fampaherezana maharetatra amin'ny farany. Aoka hipetraka ny fiangonana. Izao kosa dia namarika ny 5 taona ny joroany ny sampana vokomanga isika, mampandroso ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny birao, anonona ny tsiahany 5 taona. Ary mitandrema fandrao ny fonareo vesara ny vokatry ny fisotro-toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiany izao tontolo izao. Lioka 7:20 ny andininy 7 tapany A. Izany teny fanevizany indray ry havana no ijoroan'ny sampana vokovoko-manga amin'izao taom-pahakalazana izao, ka nahatrarana ny 5 taona ny ijoroany.
ireo tsy any 5 taona ny SVM isotry fitiavana ny niorenany rehefa nitsangana ny Croix Bleu malgasy ary nisy ny fampahafantarana momba izany dia tapaka ny ambaratonga mpitondrana teto isotry fitiavana fa atsangana eto amin'ny fiangonana ny fikambanana ny 13 jona 7 dia nahatratra 3 sady ireo nirotsaka ho mpikambana sady nanao sini ny 3 janoary 7 enimbolana taty aorina Jona Rajemisa mpitandrina izay sekreterany Vokovoko Manga Malagasy tamin'izany fotoana izany no nanangana ny birao sady nitokana ny SVM teto isotry fitiavana ireo filohan'ny fandimby Ramatora Zafitsialonina no filoha voalohany maro no efa nandimby azy tamin'ny fitariana ny fikambanana sampana Vokovoko Manga tao ry Ratsimbazafy Rabe Mihoatra Michel Andriambelo Théodore Rakoto Philbert Ravelonarivo Ramarola Matio Randrianandrainy Maurice Razafy Maefa Robert Rambalovao Jean Charles Rasoambolanoro Berthe Blaise Razafy Mahatratra John Randriambelo Martin Ramanambohitra Émile Ravelo Manatsorivo Mamlalao Rakoto Arnivo Jean Tovomahery Michel ary ny filoha ankehitriny dia Ramato Rafaramiadana Nivoso Michel filoha 70 ny kongresy voalohany SVM tao amin'ny akany kristianina tao Amparibe no natao ny kongresy voalohany ny 17 ka hatramin'ny 13 aogositra 13 dia natao tao amin'ny akany kristianina tao Amparibe ny kongresy voalohany Vokovoko Manga teto isotry fitiavana no nanaovana ny fanompoam-pivavahana famaranana ka ny mpitandrina Joseph Andrenève Ravelona no nitarika izany nanatrika io fotoana io ny mpitandrina Titus Rasendra Asina izay nilaza fa efa nifady toka hatramin'izay fotoana nandehanany tany ampitandranomasina azy izy ary teto isotry fitiavana no nanaovany soni ho mpikambana ao amin'ny Vokovoko Manga ho vavolombelon'ny fifehezantena ny asa natao tsy hifady fotsiny ihany ny Vokovoko Manga fa hitarika ny olona hiala amin'ny zava-mahadomelona koa ny 7 Jolay 7 mialohan'ny fetim-pirenena Frantsay na dia mbola tsy voatokana azy ny sampana tamin'io fotoana io dia efa nisy ny fihetsiketsehana natao fampieritreretana ny olona tsy hikasika toka mandivay isaky ny alahady mialohan'ny fetim-pirenena natao isa-taona izany ary dia natokana mihitsy ho alahady ny Vokovoko Manga io alahady io nakisaka ho alahady mialohan'ny 9 Jona izany rehefa nahazo ny fahaleovantena isika ary mbola mitohy mandrak'androany manerana ny sahan'ny FJKM ankoatr'izany dia maro ireo hetsika ataon'ny Vokovoko Manga eto isotry fitiavana toy ny hira ny fanatanjahantena fianarana mahandro fialatsasatra iraisana teatra na tantara-tsangana ny mikasika ny tantara-tsangana ny taona 7 no efa nanao tantara-tsangana ny sampana Vokovoko Manga ny isotry fitiavana ny 9 Febroary 7 ny teatra Mystère nosoratandra Matio no nolalavina voaloha tao amin'ny teatra munisipaly Ambatofinagi taty aorina ela nolalavina sady nentina tany amin'ny trano vady Thomas ny FJKM ny tantara ny vady ny toka sy ny olombelona nosoratandra Zakaniaja tsy lavilaza sy Ramarola Maolo ny Irlala samy pikabary tao koa Ikotoroma nosoratany Topoklahy Ravelo Manatsorivo Mamlalao Rafahafatesana nosoratandra Marola Matio sy Ramarola Marka ny alahady manga 17 Jona 7 no lolalavina ilay tantara hoe hita ny very ary velona ny maty nosoratandra Marola aina ny Rina Jaune mankalazan'Andriamanitra noho ny 5 taona ny sampana Vokovoko Manga eto isotry fitiavana ankehitriny ary ho fanamarianay izany dia faly indrindra izahay aneo amintsika nio ny tantarantsihatra mitondra ny lohateny hoe Jaune na mpanao batisa nosoratandra Marola aina ny Rina Jaune
olalaovy mpikambana izany eto am-piangonana manomboka amin'ny 3 ora folakandro ary anasanantsika rehetra ho tonga maro. Ho fanamarihana izany taom-pakalaza izany koa ry havana dia fifaliana ho an'ny sampana vokovoko manga ny mitondra ny anjara biriky amin'ny fanorenana ny tilikambo fiangonana ka manolotra lelavola 1,500,000 ariary. Afatra avy amin'ny foibe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina 2:2 ny 10:10 tapany A. Izany teny fanevo izany indray ry havana no entin'ny foibe SVM iarabana antsika mpianakavy finoana na tratra izao alahady manga 5:20 izao. Feno 5:20 taona ny sampana vokovoko manga FJKM. Raha sitrapon'ny tompo dia hiaraka lazan'Andriamanitra no izany taonjobily izany isika mandritra ny fiaonam-be izay ho tanterahana any Tomasina ny 30 Aogositra 5:20 ho avy izao, izay hialohavan'ny tafika masina ny 17, ny 18 ary ny 19 Aogositra. Misy ny tsangam-bato entina anamarina izany taonjobily izany izay tapaka tamin'ny zaikabe fa 17 natao tany ranomafana dia ny imprimante A3, moto semi-cross ary orinasa fanaovany divay mpandraisana. Maro ireo ezaka entitsika ahatrarana izany tsangam-bato izany. Mijoro hatrany isika sampana vokovoko manga amin'ny fitoriana ny filazantsara. Manampy betsaka amin'ny ady sarotra ataontsika ny famoahana lahatsoratra ao amin'ny gazety Mpanarato. Entanina isika ampitombo sy amandrika izany gazety izany. Mampahery antsika kristianina rehetra amin'ity alahady manga ity mba anana toe-po mendrika an'Andriamanitra isika. Natao alohan'ny fetim-pirenena trano moa izy ity, ampahatsiahivana antsika malagasy mankalaza fety rehetra fa azo atao tsara ny mankalaza fety lavitry ny zava-pisotro mahamamo sy ny zava-mahadomelona. Tandrofintsika mandrakariva ny mahatempolin'Andriamanitra voaforona ao amin'ny Kristy ny tenantsika, fa isika kristianina no vavolombelona manaja izany voalohany. Ary ny tompon'ny fiadanana ne anome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ho aminareo rehetra ne ny tompo. Ifanomezan-tsoa fa 20 Aprily 2022. Manao soni ny filoha SVM foibe, ny mpitandrina Ranevarso Tiarson, ny tony ny mpitandrina Rakotoary Manana Ndriamananteny. Ry havana, amin'ity anio ity dia miantso antsika ny sampana vokovoko manga eto isotro fitiavana, anatevin-daharana amin'ny fiadiana amin'ny zava-pisotro mahamamo sy ny zava-mahadomelona, fa indrindra koa ny hitoriana ny filazantsara an' Jesosy Kristy, satria izany ny lalana tokana andraisan'ny olona ny famonjena ary aresy lahatra azy amin'ny fiainana tsara kokoa miaraka amin'Andriamanitra ka ahafahany manohitra ny ratsy sy ny fakapanahy maro. Ry ray aman-dreny, entany ny zanantsika hiditra rantsana fanantenana izay sehatra hitaizaina azy ireo. Isaky ny alahady hariva amin'ny 3 ora tolakandro ny fivoriana eto am-piangonana ka anasanantsika rehetra izay resy lahatra ny hiara hifady sy taona ny hafa ho ao ambalan'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina, ity aho, irao aho, Isaia 4:9-5. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Misaotra ny avy ao amin'ny sampana vokovoko manga, nitondra ny tsiara nanaraka sika dia fatao anatin'izany rahateo ny afatra avy amin'ny sampana vokovoko manga foibe FJKM. Ny 5 taona lasa ry havana dia ambango ny fidiran'ny mpikambana vaovao mirahavavy teo ary dia tafiditra koa ao anatin'ny tantaran'ny vokovoko manga FJKM. Rehefa tao anatin'ny fotoanany ankizy sy ny tanora, isy fanamariana lehibe tokony hampiratra ny masom-panahintsika sy ny masontsika fiangonana, sy nisy nitsangana tao anatin'ny sampana vokovoko manga. Tsisy antenaina hifady tsony ve ny tanora sy ny ankizy? Sa ve mpikambana miafina nareo tanora sy ankizy tsy nitsangana tao anatin'ny sampana vokovoko manga? Menatra ve ianareo ka tsy hitsangana?
riavana malala tandomdoza ny firenetsika ary isika ankizy sy tanora indrindra no nitsinjovina tao anatin'iny fampianarana nentina teto amin'ny fiangonana iny tsy ny fotoanany ankizy sy ny tanora ihany fa tena nakasika antsika ray aman-dreny mitodika amin'ny zanaka ao ankonana eny efa manatokantrano ireny toromarika sy tantsoroka nomenantsika isan'ankonana ireny manamarina ny fampitambaovao samihafa fa manodidina ny 10 hatrany amin'ny 15 taona no fanomboan'ny fifohana zava-mahadomelona sy fisotroana zava-mahamamo ankehitriny eto amin'ny tanindrazantsika nahoana ny tsy nitsangana tao anatin'ny sampana vokovokomanga ny tanora sy ny ankizy aoka arikoditra sika fiangonana aoka angorooro ny fotsika ray aman-dreny havana hatraiza ny herin'ny vokovokomanga aty am-piangonana maika moa fa nivelan'ny fiangonana ary indry soratra masina ho fampairezana antsika ao anatin'ny sampana vokokomanga efa natsitsiky ny ray aman-dreny nitondra fampianarana teo araka ny Timoty 2 toko 2:7 sy ny 9 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona teny ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika na hipifatony ianao fa oka ianao ho piombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra aza menatra ny vavolombelon'ny tompo ao anatin'ny sampana vokovokomanga aza menatra ny rotsaka ho mpikambana ao anatin'ny sampana vokovokomanga fa mila miaramila mahery omban'ny fanahy masina ny firenetsika ny fiangonana izay nametrahany tompo antsika ary ho fiombonana riavana dia ho ny Korintianina 1:7 andininy 4:20 hatramin'ny 7:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazana dia samy miazakazaka avokoa nefa ny iray ihany no mahazo ny loka miazakaza toy izany mba ahazonareo ary mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady sadrom-boninahitra mety ho loha ihany fa isika kosa ny tsy mety ho loha raha izaho ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany azao dia ho lavina kosa ny tenako hosaintsaintsika izany soratra masina tao amin'ny Timoty sy ny Korintianina izany soratra napetraky Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana sy ny mpitondra fiangonana ivavaka isika riavana Andriamanitra faly izay satria mbola afaka mandray ny fampieritrretana avy aminao ho an'ny isan'ankonana kristiana ho an'ny isam-batan'olona ifanofidianao hahafantatra anao misaotra tompo ny amin'ny namanginao ity fitandremana ity tany amin'ny 5:30 taona lasa ka nahazoana mpikambana tao anatin'ny sampana vokovokomanga 5:30 izy faly amin'izany tantara zany izay fa manetsika ny fonay ankehitriny zany heritreritra hoe aiza ho aiza nisan'ny mpikambana amin'izao taona izao matimomoka ve ny fiazan'ireo ray aman-dreny teo aloha nakaiza ny taranaka misy taranaka izay mbola tafatoetra mandraka ankehitriny raha ny anarana voatonona teo misaotrany amin'izy ireny misy kosa mety very anjavona mifonany amin'izany Andriamanitra ary izay rehetra indray mihira miatrika ity tampasoavana loatra ity 5:30 taona nijoroan'ny sampana vokovokomanga dia te hitalao aminao famindrampo ary angataka fiavaozana ho an'ity fiangonana ity mba ahatonga azy ifohany heritreritra tsy ho tafandrimandry no ny asany fanainao masina hitodika sy antoraka aminao amin'ny mafiniady any amin'ny isan'ankonana eo amin'ny fiarahamonina eny atraty am-piangonana raha niady amin'ny fisotro mahamamo sy ny fifoka mahadomelona mba tsy ho mpikambana miafina izahay na miaramila mihidy antakazerina fa vonina iseo miariary
ary ndrangaranga ny fitaovam-piadiana dia ny soratra masina ny baiboly sabatra roa lela mba hahafaty fahavalo maro amelona fanahin'olona betsaka. Jesosy Kristy o, enoy ny vavaky ny fiangonana, ampahereza ary ireo tompona andraikitra isanambaratonga eo anivon'ny sampana vokovokomanga FJGM, amin'ny sampana vokovokomanga synodapartany, ary indrindra eto amin'ity fitandremana ity, manomboka amin'ny birao, ny komity ary ny mpikambana rehetra, ny rantsana rehetra izay efa miara misala ao anatin'izany. Tononay manokana ny rantsana fanantenana izay ho avy ny sampana vokovokomanga. Jesosy Kristy o, ny fanahy mahery tokoa amin'izy ireo mba tsy hamenatra azy ijoro ho vavolombelona ary ombina fahoriana amin'izay mifatotra noho ny fisotro mamamo sy ny fifoka mahatomelona. Mivavaka aminao izay ho an'ny firenenay amin'izao andro vitsivitsy manolotra ny fetim-pirenena izao, mba hiaina n'ity firenena ity ny fahafahana marina ao aminao Jesosy Kristy, tsy ara-nofiahany fa ara-tsaina, ara-panahy indrindra koa. Mba tsy ho fahafahana sadasada na sandoka tompo, fa tena fahafahana ao aminao Jesosy Kristy no hiainan'izao firenena izao sy ny mpiara-monina aminay eto Madagasikara. Dia mivavaka aminao ho an'ny fiangonana, mba ho fiangonana mahery amin'ny teny sy ny asa, manoloana ny fianaky ny foka mahatomelona sy ny fisotro mahamamo. Izany no vavakay ary ampahareto mandra-piavinao ny sampana vokovokomanga eto amin'ity fitandremana ity sy amin'ny sehatra rehetra izay nampijoroana ho azy. Misaotra Tompo amin'ny anaranao. Amen. Sotran'Andriamanitra isika ry havana afaka mamarana izao tapany voalohany izao. Ataontsika ny hira efa voalahatra mialohan'ny tsodrano izay angatantsika ny ray aman-dreny izay nanao fampianarana hitondra izany. Hitsangana isika. Raisoaryn'ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo antsika rehetra ry avana. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro ny lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay, izy any hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay nkasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Azo toerana hivavaka mangina isaotra ny tomposika. Dia ao an'Andriamanitra irery any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.